Efa mahazo vahana ny fambolena biolojika eto Madagasikara amin'izao ka ny 5.0 isanjato ny vokatra biolojika avokarintsika eto an-toerana dia ondrana any ivelany avokoa. Ahitana orinasa miisa 200 mandrarà ao anatin'izany ary miara-miasa amin'ny tantsaha mahery ny 3 alina. Ny 4 hatramin'ny 7 Novambra 2024 izao no hotanterahina etsy amin'ny CCI Vato ny Salon Biolojika andiany voalohany. Ahatratra 500 ny trano efa ampiratiana amin'ny fotoana io ka iandrasana mpitsidika 5,000 mahery. Sehatra ahafahana mamaly ny tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra sy ampiroboroboana ny famokarana biolojika ary ampivondronana ireo mpisehatra rehetra eo amin'izany famokarana vokatra biolojika izany izao hetsika izao. Ivoaka tsy ho ela ny lalàna ahafahana mamaritra ny fomba famokarana ara-biolojika mifanaraka amin'ny fomba malagasy, ny fanodinana sy famarotana ny vokatra biolojika ary ny fanaraha-maso an'izany. Ny ministera zany mametraka n'ilay ataontsika hoe cadre incitatif mba hisintomana ny opérateur, mba hisintomana ny mpisehatra rehetrarehetra hoe ilaintsika tsara ho antsika, ilaina ho an'ny fahasalamana, ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tontolo ara-javaboary rehetra ny famokarana ara-biolojika dia mametraka an'izay cadre incitatif izay zany no tena anjara asan'ny ministera ka ilay lalàna dia maroparitra ohatra ny ahoana raha te hiditra ao anatin'ilay sehatra ny fambolena ara-biolojika tsika dia mba misy lalàna, misy balizy apetraka ihany hoe raha te hanao an'izao tsika reto avy ny teknika ilaina, reto avy ny zavatra tokony ho arahana mba hamaly an'ilay filàna eo amin'ny tsena indrindrindrindra. Anisany vokatra biolojika betsaka mpamboly amin'ny ankapobeny ny lavanilina. 3.0 isanjato ny vokatra lavanilina biolojika amin'izao no ahondrana any ivelany. Hatramin'izao zany fambolena vanille biolojika dia mitovy amin'ny ohatrany atao ny tantsaha hatramin'izao hoe mambola izy dia manao récolte izy fa tsy ampiasaina zezika simika sy zavatra rehetrarehetra io. Dia les demandes amin'izao resaka vanille zao miakatra vanille bio nanomboka tamin'ny 2003 0% zany ny exportentsika à peu près 0,4% dia zao zany par rapport amin'ilay export izay à peu près 22-24% zao amin'ny resaka vanille certifié biolojika amin'ny total export antsika zao. Androany 17 Oktobra 2024 no nanaovana ny valandresaka fampahafantarana an'io hetsika salon biolojika io tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina.